nanomboka ny 4 Desambra mandro-pahatonga ny alahady nanaovana batemin'ny tompo a amin'ny litorziatsika izay no atao hoe fankalazana ny nahaterahan'ny tompo, zany hoe mbola ao anatin'ny noely foana zany sika amin'izao fotoana izao. Izay no mahatonga ny hoe ny litorziatsika na ny hira dia asisika taratra foana amin'ny maha hoe ao anatin'ny fankalazana ny mistery nahatongavan'Andriamanitra ho nofo ny aranonina tamintsika. Fa isika zao mety gaga hoe ireo vakiteny ireo inona ireo no ifandraisany amin'izany mistery Noely zany, to fanetanana sika hifankatia. Ny vakiteny voalohany teo alahelon'i Jesoa ny vahoaka izay atao hoe sisy mpikarakara sady nona, dia inona no ifandraisan'izay amin'ny Noely. Dia avy hatrany dia omeko ny valiny. Zao ny tapany voalohany aloha ao amin'ny vakiteny voalohany ao dia hoe izao tontolo izao rehefa mbola sy hoe nandray an'Andriamanitra dia nanjakany haizina. Io haizina io sary teny ara-panahy ilazana n'ireo hoe faharasiana samihafa. Anisan'ny lehibe indrindra amin'izay ny fankahalana, satria mason-dazo any apôstôly ihany no miteny hoe izay rehetra tia ny rahalahiny dia efa niala tamin'ny haizina izy ary mifindra ao amin'ny mazava. Fa izay mbola mankahalana sy tia dia mbola mitoetra ao amin'ny haizina hatrany izy, ary mitoetra ao amin'ny fahafatesana, haizina mira fahafatesana araka ny heviny ara-panahy. Ka noho zany Jesosy Kristy nahatongavany teto ambony tany dia hanalantsika tamin'ny fahefan'ny maizina mba hamindrasika ao amin'ny fanjakany mazava, ao amin'ny fanjakany fitiavana. Izay zany ny mission nahiraka nataony zanaka tetỳ tany. Dia efa nolazay tamin'ireo nitoroteny tamintsika tamin'ny sasak'aliny Noely sy tamin'ny Noely atoandro, naveriny anko teto tamin'ny heriny hoe izay indrindra no hafatra tamin'ny vakiteny tamin'ny alinaliny Noely hoe firenena nandeha tamin'ny Ezipito, ny olona nitakizina tao anatin'ny maizina dia nipisahany mazava lehibe, zany hoe nahalala an'Andriamanitra. Satria eritrereto tsara izay rehetra tia dia mahalala an'Andriamanitra izy, satria Andriamanitra dia fitiavana. Dia miseho hoe Kristy hampahafantatra atsika ny momba an'Andriamanitra zany, dia tsisy afa-tsy hoe zany Andriamanitra zany io hitantsika taon'i Jesosy mangoraka zany. Izany tsy mahazaka mahita ny olona mijaly zany. Zany Andriamanitra zany tsy molon'olona irery zany, tonga manakaiky ny trapahoriana. Zay zany le Andriamanitra ampahafantarin'ny Kristy amin'ny fahatongavany. Dia izay rehetra mandray an'io Kristy fahazavana io dia lasa tia, satria hiposahany mazava ny haiziny sainy sy ny haiziny fony. Dia izay ny dikany Noely. Fa raha Noely tsy manokatra ny fosika fa mbola mijanona amin'izay haizina samihafa, tsy fahamarinana, fankahalana, tia tena, samy milanja ny orona ny fosiny fa sisy raredo namanao kaikinao sy tena Noely izay nankalazaina, satria izay ny Noely. Izay zany ny antony. Mbola manakoako apotsika tsara ny vakiteny faharoa tamin'ny sasak'aliny an'ny Noely le nolazainy Tito, nolazainy Masina Paoly ho an'ny Tito ao amin'ny toko faharoa novakina tamin'ny sasak'aliny Noely hoe efa niariary sy ny seho ny fahasoavan'Andriamanitra mpamonjy ny olona rehetra, mampianatra asika hamela ny toe-panahy sy araka an'Andriamanitra. Anatin'izany ry hoe sy mitia, zany hoe sy afaka mizara fitiavana, sy afaka mandray fitiavana, tsy afaka miaina fitiavana, fa miaina amin'ny tenany samirery dia mety mialona, mankahala, manao akasiparana, manao sabotazy sy ny sisa. Dia nefa taloha raha mbola tsy tonga i Kristy dia azo lazaina hoe normal zany fiakatry ny afo zany olona ikaladala mpandoro-trano. Fa rehefa niseho kosa ny fahasoavan'Andriamanitra tonga teto tany amin'izay Jesosy, dia io no ampianarin'i Jesosy avelao zany toe-panahy sy araka an'Andriamanitra zany, fa haizina ane ny dikan'izany. Dia ozy ny vakiteny faharoa tamin'io sasak'aliny Noely io, fa mampianatra asika kosa hiaina amina toe-piainana vaovao olona marina, olona madio, olona be fitiavana, olona tia fihavanana ary mahalala onony. Dia izay zany le fitiavana. Dia eto ary zany satria miteny mampifandray hoe inona kay no idirany hoe reto vakiteny reto mbola toy izay Noely zay, dia satria mampianatra asika hoe avelao izay toe-panahy, toe-piainana, toe-tsaina nahazatra asika teo aloha mety hitovizantsika amin'olona tsy mahalala an'Andriamanitra. Fa ny olona mahalala an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia, satria rehefa fantatrao Andriamanitra hoe fitiavana dia mitiava zany fa ny fanahafana an'Andriamanitra, sady ny olona dia tokony
hanahaka an'Andriamanitra izay topoiny. Dia noho zany aoka ho no hifankatisika fa ny fitiavana avy amin'Andriamanitra. Fa io fitiavana io amin'izay dia manome antsipiriany an'izany ry masindapoly. Fa ohatra visivisy ihany teny hoe rehefa tianao sy mba manao rasy aman'olona izany, sy manao rasy aminamanao. Rehefa tianao rehefa misy zavatra rasy ao dia sy mamaly rasy ny rasy, fa misy ohabolana anglisy miteny hoe two wrongs don't make a better. Zany hoe ny zavatra rasy anankiroa sy midika hoe mivoaka zavatra tsara, hoe ny zavatra rasy nataoko teo dia mitovonako rasy fagnindroany dia lasa tsara oto ebom sisy an'izany fa ny soa mandrakariva no sy maintsy andresena ny rasy. Zay zany endriky ny fitiavana anankiray. Rehefa tia dia sy manao rasy olona, sy mamaly faty sy ny sisa. Endrika ny fitiavana ihany koa rehefa tena tia makatahaka an'Andriamanitra, satria Andriamanitra no tia sika mialoha, manome modely, manome ohatra. Dia inona ny fitiavan'Andriamanitra? Andriamanitra sy mitaky ny ho azy izy. Zay koa no ampianarina antsika. Andriamanitra nesy hoe tiava ary zanako dia meo fitiavanao dia mihirady milelalela dia mampiseho fitiavana, fa izy no efa tianao mialoha dia agno amin'izay mba tonga saina hoe inona kosa ny mba fitiavana, inona ny tokony havaliko ny tompo. Salamo 5:10 satria maro dia maro ny soa nataony. Efa nomen'Andriamanitra be dehibe ianao dia andrasan'Andriamanitra mba haneho fitiavana koa. Ary ny an'Andriamanitra aza ozy izy hoe moatiavy ianao dia ozy ianao hoe eny fantatrao fa tikanao dia fa hano zanak'ondriko. Sa tonga dia ny makanaminy no tadiavin'Andriamanitra hoe ianona rima palahelo dia iny ro fahano. Zay ny fitiavana zay. Rehefa tia sy mitady ny ho azy, rehefa tia sy manao ratsy olona. Zay ny ampianariny vaky teny voalohany amin'ny taratasy voalohany masintazoany teo amarana anazy eo amin'ny evanjely. Jesoa dia tonga hampianatra asika ny toe-panahy vaovao tokony hananasika. Dia sy hidirasika tsipiriny fa izao ihany no amitiana anazy hoe nahita izy an'ireo vahoaka, nahita dia mety nanire feo mitaraigna ho anay ndre dia samba misy mampianatra, samba misy milaza aminay ny marina, samba misy magnome anay sakafo saina, sakafo panahy. Dia rehefa mahita sy mandre zay zany avy aty amin'ny vavahady saina zay ireo organe de change, mety ko tananao mahasapany mahamay mantsoany hafa dia midinao anatin'ny fo zay fahasapany zay ary tena heninao mangotika mientana ny ao anatinao. Zay ny Jesosy isaky ny hoe ohatra hoe sy teo anolohan'ny fasan'ny Lazara tena hoe nangotika ny fony nahita nyreto anabavin'ny Lazara zay matiavana. Dia ohatr'izay koa nahita nyreto vahoaka noana sisy mpiandry ireto dia niotana ny fony. Dia mba angatao amin'Andriamanitra mba haniry mba hiotana ny fonao, mietaka faliana rehefa zavatra mahafaly ary mieta-pahoriana rehefa zavatra mampalahelo. Fa mpamosavy araka ny averinyako matetika ny hoe misy zavatra mampalahelo ny namana fa ianao sy mba mikompatira fa hoe inona keny hidirako. Dia fa manoto ianao zay satria sy mba mangoraka ny fizaliany namanao. Misy fahombiazany namanao na zavatra tsara miditra agnaminy dia agnao sady mitomagna, migogogo, mitezitra mialogna dia mpamosavy koa ny agnaranao na dia sy hoe mandeha sy mikiloty aza agnao taingina fasagna satria ny fony mpamosavy araka ny teniny tao hoe izay tofo mpamosavy fa sy hoe izay miravaka ody na mitondra poizina kely amin'ny tavoangy kely ny mpamosavy. Izay tofo ny tofo olona tsy mba faly amin'ny soa mety samihafa, olona tsy mba malahelo sy mikompatira. Nefa ny masonao dia midiridiry, sofiny ianao dia mandre fitarainana, ny hoditra anao mety mandre ny mafana sy ny mangasika fa sy mampiosina anao zany mpamosavy. Ka io no angatahsika satria fa niseho fahasoavan'Andriamanitra ampianarin'i Kristy rehefa mahita ny fahorian'olona dia hita dia rea dia manoatra an'Andriamanitra hoe hidinao hanafaka azy amin'ny problemany, hidinao hanome solution ny zavatra manahirana azy. Izay ny hafatry Noely ry havana, izay ny Noely fa samy midoboka fotsiny ato amin'ny sapelina dia maotina dia maotina manaova zavatra satria Andriamanitra nanao zavatra dia inona nataony, io no nataony Jesosy. Vokomofo izy ireo, nahazo fampianarana izy ireo, izay fa ny antsika samy mijery ny atsipiriny eo amin'ny fiainana andavanandro sika hoe isaky ny mandehany aho dia sy maintsy misy zavatra sapako sy hitako amin'ny fahorian'ny olona inona ny manahirana ny namako. Dia zay amaranako azy tanteraka mivavaka fisaorana 7:20 aho zay fanao zay amin'ny sorona masina dia tenenina ao matetika ity vavaka ity ary tiako ny manao azy satria fianaratsika ny nataon'i Kristy
dia ozy isy hoe rehefa mivavaka ho an'ny eglizy a de rehefa avy eo sokafy ny masonay hahitanay ny ilain'ireo namanay atoroy anay zay teny sy asa hankaherezanay ro mijaly sy vesara-pahoriny ataovy manampy azy amin'ny fo mahitsy zahay araka ny ohatra sy ny didy nomeny Kristy ary engany ny eglizinao itsoro vavolombelony marina sy ny fahafahana ary ny fiadanana sy ny fahamarinana mba hanana ny olombelona rehetra fanantenana vaovao. Tsy misy olona tokony hieritreritra zany samba misy mpijery fa manana antsika kristianina ho tahaka ny Kristy mamonjy azy ireo amin'ny manahirana azy. Ny teny voalazan'ny evanjely any hanafaka antsika amin'ny fanotantsika.